Tsy tantiky io ny mizery ankizy matory an-tsena, tsy tantiky io mizery ankizy mikanja, mitady anatin'ny zordira ama olombelona fotsiny. Tsy tantiky io zany hoa olombelona izy mitovy hasina amiko io, mitovy zo amiko io ty ankizy ty na le ray aman-dren'ireo ankizy dia tokony tsekena mba avela amin'io toerana be fizaliana io reo ankizy tanora sy ray aman-dreny. Dia avy eo mpivavaka aho, kristiana aho, manana finoana, ka maha finoana anahy koa tsy maintsy manolotanana amin'ireo olona sahirana ireo. Fahatelo pretra aho, iraka ny Kristy aho, iraka ny Jesosy, ka i Jesosy anamana ny madinika, Jesosy anamana ny mahantra, ka dia izay misy antony telo ny tokony nanaovanay ity asa fitiavanamana ity. Tena soty zany tamin'ny voalohany dia toerana tena tsy zarizary, tsisy ninina zavatra hoe azo ny raisiny. Fa noho tonga teto mopera tamin'ny 1989 fa dia nahita toerana ohatran'ilay any Antananarivo le trano sachet baoritra. Efa rehefa tonga teto mopera ray aman-dreny nanentana finoana raha masa mivavaka dia izaho zao no mijoro vavolombelona fanahy resy fahantrana aho ary afaka nanampy ny hafa ihany koa. Teto taloha olona herisetra eto taloha, fialonana eto taloha, ady totondry ary teny ratsy. Fa mihemotra izao n'Andriamanitra, mihemotra be dia be.
tena asan'ny centre dakay zany a dia eto ny olona tonga voalohany indrindra ka ila famonjena ety amin'ny Akamasoa dia tsy maintsy mandalo ato. Reto zao a ray mpianakaviana mba nanana ny zanany ihany izy ireo tamin'ny fahatanorany a, nanana ny famille nefa ny rehefa tonga ny fahaterana dia lasa enta-mavesatra ho an'izy ireo dia naterina ety amin'ny toby Akamasoa dia lasa hoe imopera no mikarakara sy ny mpiara-miasa aminy. Ny fahasalamana dia tsy navelan'ny dokotera indray, tena niasa mihitsy satria ozy izy mopera ety amintsika dia mba natao ohatrany hoe mba tsy hoe hipetraka fotsiny hitanao hinambarina ohatrany rehefa mba matsapa anao zany mba hoe hinambara izy miantoka izy fanafody miantoka daholo izy rano rehetrarehetra fa ianao kosa zany zay miaraka ilay teniny hoe mba natao hivoatra ianao ny ahatongavanao eto amin'ity toerana ty fa tsy hoe dia atao azay fotsiny hoe hiandry le bokisana fotsiny isan'andro san'andro. Ny fanahy no maolona zao very ny fanahy mandrapahita fanahy indray firy taona tokony hifanakalo hevitra aminazy, manentana anazy, mivory miaraka aminazy, lasa hoe miverena amin'ny fiarahamonina, misy fifanazana, misy fifanampiana, misy fihavanana, misy fifankatiavana. Fa izy milaza hoe eny tompo fa aveo tsy manao fa tsy mantsy manana faharetana ka io no vokatra ny Akamasoa. Misy ankizy 4 sy 1 alina obeazina eto, tianay olom-pirenena vanona, tianay olom-pirenena manana hasina, manaza tena sady manaza ny soiombonana, manaza soiombonana. Io teny soiombonana io averinay maraina atoandro sy hariva mba ho tafitra anatin'ny lohan'ny zareo sy anatin'ny fony soiombonana. Zay le ezaka ataonay eto. Raha miasa ny olona afaka ny fahantrana. Andriamanitra tsy mitahy mantsy. Faharoa, raha ny ankizy tsy mianatra dia ho mahantra kokoa no ray aman-dreny. Ka raha ianao nanana zanaka mba tianao mba mandroso kokoa noho ny ianao, zay le reharehan'ny ray aman-dreny, zanako mahay kokoa noho ny za. Ary izy amin'ny fahaterana hikarakara. Fahatelo, le fifanazana satria taloha anatin'ny fahantrana faratampony dia barana eto. Zao le fahamarinana no mazaka eto. Na aiza misy olona manaiky an'izany afaka ho resena ny fahantrana. Avy koa fivavahana koa. Taloha zao mbola sia zao dia nandalo tety ny mopera zany nandalo tety taloha dia hoe mbola tokony avitantsika trano izy ity fa aloha dia davana hevitra hoe zao vao manao anazy dia zao ny hitany io zany hevitra avy any mopera daholo fa zay manatanteraka fotsiny dia izy tsy hoe misy plan fa arakaraka ny fandehan'ny asa nanaovana ny plan hoe izy tsy manome plan hoe ty misy plan dia ataovy zao fa arakaraka mandehan'ny asa dia izy manao hoe eto indray ataovy zao dia manatanteraka fanoron'ireo zany ny hevitra. Nataonay eto aloha zao mire de soutènement zao fa rehefa aoriana kely ohatra hoe vita tsy atahorana tsao zany rano hanimba zavatra dia zay vao manorina trano fa alefatsika kely ihany fondation ilay trano fikambana kely zay le miasa eto misy eo amin'ny 5 zay na eo manodidina ny 9 zay miasa eto. Teo nisy loharano verivery foana le rano nefa ny olo tsy ampy rano sady rano madio io. Ay fikambanana
kely ihany le moyennay Akamasoa raha mpitovisana amin'ny fanjakana nefa afaka manao an'io sady raha nivory miaraka amin'ity fokon'olo ity amboaritsika ny ampitso iny efa nanomboka ka le vahoaka mino zao le vahoaka manaraka anay zao satria ho izy miteny dia ampitso iny defa manomboka ny asa hitan'zareo le asa vita hitan'zareo zao le rano tsy veryntsony de akaiky ny rano amboaritsika fanasana lamba koa ka izao zavatra tahaka an'io azo atao atsaizatsaiza tsy maintsy misy fanazana ny zony olona tsy maintsy misy fitiavana soa iombonana ka tiako ambara na iza mitondra izao tany Madagascar izao tsy maintsy hiezaka andro manalina ary eo anivo ny vahoaka mampiova ny toe-tsaina satria efa lasa maro isika izao tonga teto Madagascar ao eny tapitrisa ny malagasy dia ena tapitrisa azo fehezina malakilaky na moramora ihany fa izao isika dia 520 tapitrisa isika izao sady 520 tapitrisa ny maro anisa mahantsy tsy manana solution fa ity tanàna ity azo lazaina hoe azo alaina tahaka satria soa fianatra araka ny obolana malagasy koa soa fianatra ka dia enganie ny olona zay mitondra ny tany sy fanjakana aoka ho marina mba hitaky ezaka amin'ny vahoaka ary miteny marina ny vahoaka zao eto tsy nitady 19 amin'ny olona ary tsy zao koa tsy manambitamby olona fa hoy aho hoe zao manaza anareo ary tsy anambitamby anareo novinoviana ary tsy mandokadoka anareo fahatany fa dia raha tsara fa raha ohatra zavatra tsy mety halatra lainga tsy maintsy laza hoe tsy mety io ka dia le mpitondra tokony miteny zavatra marina ary eo anivo ny vahoaka ty zavatra ity tolony ity azo atao atsaizatsaiza fa mila finiavana mila ianao manana finoana ary ity asa ity tsy atao hoe mitady dera na mitady voninahitra fa ity tolona masina le olona mila pitarika ary pitarika azo itokisana pitarika azo ankinana satria le fitokisana misy eto amintsika eto no fototrany izao fa raha misy fahombiazana ny asa Akamasoa dia izay fifampitokisana izany raha ny olona tsy natoky ana ary izao koa tsy natoky ny olona tsy nisy izao asa izao tsy nisy